Nalaza be toy ny mahazatra ilay festival Somaro izay nokarakarain'ny mpanakanto Wawa sy ireo mpanohana azy isan-karazany tao Nosy be Hellville tao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsy rova hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo aza lefa ny tosan'andro. Tsy ampendela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny festival Somaro no tena iomparantsika atao anatin'ity vidéo ity. Toy ny fanao isan-taona dia mahavoro olona maro ity festival Somaro izay nokarakarain'ny mpanakanto Wawa tao Nosy be Hellville ity. Isany ahitana mpanakanto maro isan-karazany moa izay manao fampisehoana ao anatin'izany festival Somaro izany. Ao ireo artista izay mampiasa ny grand complet, ao ihany koa ireo artista izay mampiasa ny clé USB. Samy hita ao anatin'izany Somaro izany avokoa ireo karazana artista ireo, na ireo artista izay azo lazaina fa efa zokonjokony tsy manana traikefa izany na ihany koa ireo artista izay mbola vao misontotra ao anatin'izany sehatry ny artista izany dia matetika hita mifarimbona miara-misalahy manao fampisehoana ao anatin'izany festival Somaro izany. Maro ihany koa ireo artista vahiny izay asaina mandritra izay festival Somaro izay efa fanao hatramin'izay moa izany ka mandraky tiny androany. Ahitanao artista maro isan-karazany avy amin'ny firenenkafa izay tonga manafana an'izany festival Somaro izany. Etsy ankilan'izay dia maro ihany koa ireo vahiny tonga marobe izay sady miala sasatra no mandeha mijery an'izany festival Somaro any Nosy be izany any Nosy be raha teo moa izay tena toerana tsara ialan-tsasatra indrindraindrindra fa ho an'ireo mpizahatany vahiny dia efa tonga ao Nosy be foana na dia ao anatin'izany Somaro izany na dia tsy ao anatin'izany fa indrindraindrindra fa misy an'izany festival izany dia vao maika aza mahazo mpizahatany maro any Nosy be any mandritra izay festival Somaro izay. Tsy ireo vahiny avy any ampitan-dranomasina ihany no tonga mijery an'izay festival Somaro izay fa ireo samy malagasy ao Madagasikara ao dia mitoto vatsy mandeha mijery an'izany festival Somaro izany any Nosy be any. Indrindraindrindra fa ireo tanora dia tena voasarika an'izay ambiance ao anatin'izay Somaro izay. Ity festival Somaro ity raha teo dia tafiditra ao anatin'ny festival izay tena malaza indrindra raha mbola ny festival ao anatin'ny Océan Indien no asiana resaka no izy mahavoro olona tena maro dia maro ary malaza manerana ny Océan Indien iny moa izany festival Somaro izay nokarakarain'ny mpanakanto Wawa izay angadina nanana sy vinahitana an'izany festival Somaro izany. Raha tany am-piantohanana i festival Somaro dia fankalazana ny tsingeritaona izay nahaterahany mpanakanto Wawa fa amin'izao kosa dia lasa festival international izany festival Somaro izany no izy mahavory ireo mpanakanto vahiny maro sy ireo vahiny maro avy any ampitan-dranomasina tonga mijery an'izany festival Somaro izany. Maharitra andro maromaro moa ny fankalazana an'izay festival Somaro izay tao Nosy be Hellville izay. Ary raha toa ka kelikely vola ianao ka andeha hamonjy an'izany festival Somaro izany dia miomana fa ho sahirana ianao satria tsy maintsy holany vola ianao ao anatin'izay ambiance mafana noho izay festival Somaro izay. Tena mafana dia mafana ny ambiance ary miara mitotorebika sy mifaly avanja ny rehetra ao anatin'izany festival Somaro izany. Manomboka ny hariva ny ambiance ary tsy mijanona raha tsy maraina ny andro izany ambiance mafana ao anatin'izay festival Somaro izay. Ka dia ahitana ireo karazana tanora isan-karazany izay samy miezaka mampifaly ny tenany ao anatin'izay ambiance tropicale tena mafana dia mafana izay. Ary ahitana an'ireo artista maro kalaza moa arakin'izay voalazako teo aloha izay ao anatin'izany festival Somaro izany. Rahantsika ohatra amin'izany ny mpanakanto vahiny i Roger izay isany tonga nanamarika an'izay fankalazana ny festival Somaro izay tamin'ny tindray mitoraka ity. Raha toa ka tsy tonga kosa ny mpanakanto kintana jamaïcaine izay andriambavilanitra tena manana ny lazany eo amin'ny lafiny Danshall, ny mpanakanto Sensea izay nandrasany be sy ny maro tao anatin'ity festival Somaro ity. Fa ireo ambiny kosa
dia tonga soamantsara na nafanana an'izay festival soamaroho izay nafana niseho nafinaritra niseho izay nataon'ireo mpanakanto vahiny fa tsy ambakan'izany ihany koa ireo mpanakanto malagasy maro izay tonga nanamarika sy nanafanana ny lanonana tao anatin'izany festival soamaroho izany raisika ohatra ribastalayon izay tena nitora-jofo ny kanja no ambiance izay noentin'izy ireo izandre medy mofo mazava ho azy ao anatin'ny ambiance tropical salegy izay tsy misy to azy izay nanafana sy nanamarika an'izay fankalazana ny festival soamaroho izay fa ny mpanakanto anatalina kosa no tena niavaka tamin'izay rehetra tonga nanafana an'ity festival soamaroho ity satria raha horesana ny mpanakanto anatalina dia azo lazaina fa mpanakanto izay isany vao misondrotra ao anatin'izay sehatry ny mozika izay ary isana manana ny lazany mo izany mpanakanto anatalina izany ary mpanakanto be mpankafy indrindra fa ireo tanora dia tena mankafy an'izany mpanakanto anatalina izany niavaka mo izy ho iaho satria nahoana niavaka izy no ilay daka micro mandrivorivo izay nataony teny ambony kianja n'izay fankalazana ny festival soamaroho izay no nahatezerana tamin'ireo toraka izay nahazo azy izay tsy navoa azy tanteraka moa izay toraka izay nataon'ireo mpijery zay fa nisy toraka tavoangy nandehandeha tao anatin'ny seho izay nataony na dia efa niezaka nanao entso zavatra zany mpanakanto anatalina teny ambony sehatra teny izay nampiseho ny tsara avy any aminy na dia orana mikinja azy ny andro dia tsy nataontsakana izany tsy anaovana izay seho mafinaritra izay tiany ho atao izay ho an'ireo mpankafy azy rehetra tao anatin'izay festival soamaroho izay fa dia niezaka izy ary niezaka nanao izay faraheriny tao anatin'izay ambiance na soamaroho izay fa indrisy anefa dia tsy voatazona ihany ny atezerany noho izay toratoraka izay nahazo azy izay ka nodakany ilay micro ary natsipiny ny lambany ny alany teo ambonin'ny sehatra noho izay hatezerana tamin'ireo izay tonga nijery ny festival soamaroho izay tsy nahay ny aina ka nitoratoraka azy teny ambonin'ny sehatra izay amin'ny lafiny ray dia rariny sitsiny ihany izay fihetsika izay nataony izay no natezerana izay fa kosa amin'ny lafiny ray dia tokony miezaka mifehtena ihany rehefa misy tsangandravatra tahaka an'ireny satria artista vao misontrotra dia mila mahazakazakadona kely ihany na dia misy aza indraindray ny tsy fahatomombanana sy ny tsy fahaiza miaina n'ireo mpijery eny ambany eny fa mila mahay mandanjalanja sy mamakafaka no mety ho voka-dratsiny izay hetsika tsy voafehikely ao anatin'ny fotoana fo izay na dia teo aza izany rehetra izany dia nafinaritra ny seho nandritra izay festival soamaroho izay no mazaka azonarosy tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milike ny videontsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay lefa nahito sanandro tompoko lasy tompoko vavy makasitraka dia mirary soa